Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray dia voaositra ho tompon-dakany Gold Topity sady tompon-dakany Madagasikara ny fileovana FTM Manjakaray rehefa nandresy ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny Samazava 2020 no 13 omaly tolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Makity tetsy Andotapenaka. Mitaritra ny vaovao sy ny sary ary Norbert Rakotomalala. Tompon-daka tsy nisy fitaintainana ny FTM Manjakaray nofonon'ny FTM tao anaty teknika sy tanjaka nanolona ireo mpijery maro be mpanohana azy ny IRC omaly tolakandro teny amin'ny kianja Makity Andotapenaka. Nanjakany Dakar tanteraka ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny fidirana voalohany dia vantarika tamin'ny 27 ny FTM. Baolina maromaro nentin-tanana no tonga ny FTM. Isan'ny mpilalao niavaka tamin'ny anaterana essai inantenaina mpilalaon'ny FTM. Tsy nahavita nametraka ny tena lalaony mihitsy ny IRC teo amin'ny 20 minitra voalohany. Ny Manjakaray tetsakilan'izay avy hatrany dia totoafo ny fanafihana natao anaty event io natany amin'ny 3 quart 27 io no isan'ny sarahana teo ampialatsasatra. Vao nanomboka ny fidirana faharoa dia velom-bolo kely indray aloha ny mpanohana ny IRC. Totoavy avy hatrany ny fanafihana nataon'ny IRC ka voaterina fahadisoana matetika ny FTM. Ny sesisesy araka izany ny isa-telo avy amin'ny radadatoa mpilalao ny IRC. Tao anatin'ny 10 minitra ny fidirana faharoa ihany nefa no hita ho nanovokovoka ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra. Vola 1,500,000 ariary ny ampy amboara goavana no natolotry ny FMR ny FTM izay naharana voalohany. Iradadatoa no voafidy ho mpilalao mendrika nandritra ity faninanana ity ka nahazo vola 600,000 ariary ary imika mpilalao ny FTM no mpampity baolina betsaka indrindra ka nahazo vola 400,000 ariary. Tapitra indray ny fotoana fampalalam-baoantsika ry mijery ajaina tamin'ity alina ity ka isorana ianao tany atokantrano hijery hatramin'ny farany izany. Mifamby fosondretondray isika ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.